Na dia efa misy 10 aza ireo isampandrara amin'sahana ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara dia mbola anjakan'ny kolokolo tanteraka ny firenena raha ny nambarandreo firaisamonim-pirenena indrindra fa ny eo anivon'ny fitsarana sy ny zandarmeriam-pirenena raha ny fanamafisan'izy ireo hatrany. Manana sosikevitra tolotra ho an'ny fitondram-panjakana amin'izany ny firaisamonim-pirenena. Ny laharam-pahamehana 5 taona mpanataka moa zany ny tena marina dia nisokajiana eo 4 lehibe. Ny anankiray mikasika ilay hoe lokanady iraisana na hoe enjeu transversaux zany dia ny ara-économique ny resaka momba ny fototra-afitrasa sy ny resaka ara-tsosialy. Raha amin'ilay lokanady iraisana dia ny fifampitondranana ny gouvernance ny tena mitana sehatra ngezabe eo zany fa mazava ho azy moa fa tsy maintsy miteny foana zay mikasika an'ity kolokolo izay tsy mety tafajanona ity zany eto Madagasikara ary manolotra sosikevitra zay amin'ny fanjakana fomba ambolana azy io satria mazava ho azy araka ny voalaza toy zany fa anisan'ny firenena tena be tanana kolokolo betsaka misy Madagasikara na dia misy an'ireto organisme anti-corruption anaky 5 reto ary tomoka amin'izany bianco Samifine CSI ny médiateur de la République sy ny chaîne pénale amin'ny resaka corruption. Nisy ny hetsika roina rindran'ny olom-pirenena iarovana ny raha manana izay hetsika nentina nampivondronana ireo fikambanana na ONG malagasy manerana ny nosy. Androany no nanambara Paibemas tao amin'ilay Paviantanina ireo mpikambana ao amin'ireo rehefa avy nanatanteraka ny atrikasa fikaonan-doha nandritra ny 3 andro tany Itasy. Atrikasa izay nentina nanendrena ireo solontenan'izy ireo amin'ny sehatrasa amin'ny fanjakana sy fametrahana ireo laharam-pahamehana. Ty atrikasa ity zany izay nomena anarana hoe roy voalohany roy 1 dia fampivondronana zany ireo ONG sy association malagasy ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena zany manerana ny nosy. Ny tena votoatin'ny fivoriana moa zany dia ny fanendrena ireo solotena ny fiarahamonim-pirenena any amin'ireny sehatrasa-panjakana sy ny mpiara-mioninantoka hafa reny zany fa misy asa anankiroa koa izay niaraka tamin'izay dia ny fametrahana ny laharam-pahamehana eritreretin'ny fiarahamonim-pirenena mandritra ny 5 taona sy ny mikasika ny ara-dalàna zany ny fiarahamonim-pirenena satria tsy tena misy lalàna amin'ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara zany dia mbola mieritreretina zay tsy ny lalàna ihany zany fa ny resaka fiarahana satan'ny fiarahamonim-pirenena koa ary mazava ho azy ny fieritreretana n'ilay conseil économique, social et culturel izay napetraky ny lalam-panorenana tamin'ny 2010 kanefa dia mbola tsy tafatsangana mandariky ny androany. Mbola anisan'ny olana amin'ny fampandrosoana ny tsy fananany fitondram-panjakana ny Vinalavitrezaka. Nanambara ihany koa ny teo anivon'ny Voarigasy fa mbola mitoy ny fikapana sy fanondranana andramena any amin'ireo faritra Sava, Mananaravaratra ary Maroantsetra.